Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eno tsara zao teny lazaiko aminareo zao. Natao hiavaka ny olona rehetra zay manana an'Andriamanitra tsy to o Andriamanitra ivavahana, ary reo olona rehetra zay manana an Jesosy Kristy ho tompo sy iankihinana eo amin'ny fiainany manontolo. Tsoroko aminareo de ianareo izay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, fa tsy resaka fotsiny zany ambarako aminareo zany, na hoe anganoangano sy honono, fa tena marina marina izany reo tantara maro hitako ao anatin'ny baiboly sy reo zavatra efa hitako ihany ko tao anatin'izay taona maro nanompoako an'Andriamanitra izay. Ka averiko indray zany le teny nataoko tery aloha hoe ho avan'Andriamanitra tena hiavaka reo olona zay manana an'Andriamanitra tsy to ho Andriamanitra ivavahany, sy reo olona manana an Jesosy Kristy ho tompo sy iankihinany eo amin'ny fiainany manontolo. Any ohatra ho fanamarinana zany, ohatra voalohany mikasiny am'ilay lehilahy anankiray atao hoe Isaka, araky ny voalaza boky Genesisy 5:20. Nataon'Andriamanitra nisy moa Isaka tam'izany fotoana zany, ary ny titra nomen'Andriamanitra azy de ny hoe zanaky ny teny fikasana. Zanaky ny teny fikasana no nilazana azy no i Abrahama rainy zay tena hoe nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra, ary nanaiky an'Andriamanitra foana na inona zavatra nangatan'Andriamanitra taminy, na de atao hoe zavatra farany zay tena sarotra indrindra azy, dia nasehoan'ny Abrahama hoe manompo anao Andriamanitra amin'ny foko rehetra aho, sady manaiky anao, manaiky ny teninao, manaiky zay nangatanao. Ary vokatry zany toetra nananan'ny Abrahama zany no natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra fa Isaka zanany zay naterany de antsoina hoe zanaky ny teny fikasana. Araky voalazan'ny baiboly zao, satria nanana an'Andriamanitra tsy to izy Isaka zany tahaka ny Abrahama rainy, dia nataon'Andriamanitra naomby izy tamin'ny lafin-javatra rehetra. Zay lay fanavahana zay tsy maintsy seho, tsy maintsy hitranga eo amin'ny olona zay manana an'Andriamanitra tsy to ho Andriamanitra ivavahana. Eno tsara teny voalaza ten'Andriamanitra mikasiny amin'ny tantaran'ity lehilahy anankiray atao hoe Isaka ity, na ity lehilahy anankiray antsoina hoe zanaky ny teny fikasana ity. Ndre mandeha dia tantarain'ny baiboly fa ny vahiny tany amin'ny tanin'ny Filistina izy, ny vahiny tany zany Isaka. De inona zavatra mahagaga ny tranga teo amin'ny fiainany, fa rehefa ny vahiny tany izy de tena hoe niavaka tokoa, tena hoe niavaka rahabaky teny, tena hoe navahan'Andriamanitra, satria nataon'Andriamanitra naomby izy tamin'ny asa fivelomana zay nataony, nataon'Andriamanitra naomby izy tamin'ny bizina zay nataony. Ary ny filazan'ny baiboly aza de taona ray dia namoavy zato hoeny, ary tsy janona teo fa voasoratra hoe lasa mpanan-karena be mihitsy izy. Teo alohan' zany dia gaga sy talanjona ny Filistina tompo-tany, eny hatramin'ny Abimeleka zay mpanjaka Filistina aza dia vakivavy niaiky, ary nilaza fa tena notain'Andriamanitra zay nivavahany ity lehilahy atao hoe Isaka ity.
nambin'Andriamanitra zay ny vavahany ity lehilahy atao hoe Isaka ity. Andao de vakitsika voasoratra arak'izay hita atao amy Genesis toko 2 eno tsara ke voasoratra 1 ka hatramin'ny 7 aloha de namafy tam'zany tany zany Isaka ka nahazato hoe tam'izay taony zay satria efa notahiny Jehovah izy. Zay de efa milaza ny baiboly hoe satria efa notahiny Jehovah izy. Nahavan'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra zany Isaka, nahavan'Andriamanitra tamin'ireo olona tao amin'ny tany Filistiny zany Isaka, notahiny Jehovah izy. Ary nanakarena raha lehilahy ka nandroso sy ny tompo ambara-patokany ho mpanjato be indrindra. Fananana be izy de olona manosy omby ary andevo maro ka de nialonazy ny Filistina. De zao ihany koa mbola tony le teny eo amin'ny 20 ary Abimeleka mbany Ahozata sakaizana sy Pikola komande miaramila de niala tao Gerara ankany amin'ny Isaka fa hoy Isaka taminy nahoany ianareo no makaty amiko kanefa mankala ianareo ka nandroakay niala tao aminareo. Aroy izy ireo 20 aroy izy ireo efa hitanay maromarina fa momba anao Jehovah, efa hitanay maromarina fa momba anao Jehovah. Hitanao am'zany ry havana fa tena avan'Andriamanitra de lay Andriamanitra tsy tompo zao rehetra zao ny olona zay mananazy ho Andriamanitra ivavahana, tena ho avan'Andriamanitra. De tak'zany ako ho avan'Andriamanitra ny olona rehetra zay manana an'Andriamanitra tsy ho Andriamanitra ivavahana sy re olona zay manana an Jesosy Kristy ho tompotompoina sy iankihinany amin'ny androm-piainany rehetra. Ohatra faharoa indray ity ambarako aminareo ity de ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana kristianina voalohany tam'izany fotoanandro zany. Ny zava-nisy niseho araka ny voalasan'ny boky ny Asin'ny Apôstôly toko 20 no ho tantarako aminareo. Nasehoan'Andriamanitra ny reto apôstôly sy reto kristianina voalohany tam'izany fotoanandro zany, nasehoan'Andriamanitra fa hoe misy tokoa izy, tena misy izy. Ary nasehoan'Andriamanitra ihany koa fa tena mpamonjy an'ireo olona zay manana azy izy sady manana Jesosy Kristy ho tompo tompona sady manana an Jesosy Kristy ho tompo iankihinana. Tozao no fandehany tantara tam'izany fotoana zany araka voalaza atao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 12. Asin'ny Apôstôly toko 12 rehefa avy mo vakiko aminareo ihany raha tokony vakina lay tantara. Tojo fanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra tam'izany fotoana zany ny apôstôly sy ireo kristiana voalohany. De fa be de be ihany reo zavatra nitranga tany aloha hoe maromaro tam'ireo apôstôly no efa voasambotra de nogadraina de natao martiora. De taty afara voasambotra ihany koa Petera ary dia nampidirina atao amin'ny trano fanagadrana de ho atao hovonoina atao martiora. De teo alohan'ny fisehoan-javatra tak'izany indrindra no tonga saina ny fiangonana hoe ina moa ny olana raha iraisaina isika, iaraka ivavaka isika, angataka amin'Andriamanitra isika mba tsy ho tanteraka eo amin'ny Petera ny famonoana azy ho faty. De tantarain'ny baiboly eo amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 12 fa niraisaina niaraka ny vavaka reto kristianina reto. Andoko evaketsika ary Petera nambelona tao an-tranomaizina ary raha fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Nambelona tao an-tranomaizina Petera fa hovonoana aoriana kely ao fa fiangonana kosa tetsan-dany zany de nivavaka ary nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ny Petera mba tsy hatraminy ny fahafatesana tahaka zay fa nahazo andreo mpanompon'Andriamanitra teo aloha. De ina tokoa zavatra mahalehibe sy magaga zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy havan'Andriamanitra reo olona zay manana azy ho Andriamanitra ivavahana sy reo zay olona manana Jesosy ho tompo tompona sy manana Jesosy ho tompo iankinana. Nasehoan'Andriamanitra
fa tena zany tokoa izy naniraka anjelan'andriamanitra avy eo nakany am'ilay traminanagadrana petera de io anjely io no nanafaka am'y petera tamin'ny faritra sy ny gadra zay nahazo azy io anjely io no tona petera mba hivoaka n'ilay varavarany tranomaizina tam'y fomba magaga ary io petera io no mitona ary io anjely io no tona petera mba hivoaka ny faritra misy ny fanagadrana mandra-patonga azy tany tonga teny a-tanàna zany zavatra ny tranga zany zavatra ny seho ry havano ianareo zay mahita sy mandre ahy nytiako ambara zany de hoe tena havan'andriamanitra re olona zay manana an'andriamanitra tsy to ho andriamanitra ivavahana sy re olona zay manana jesosy ho tompo tompoina sy manana jesosy ho tompo iankinana amy lafin-javatra rehetra tena havan'andriamanitra arabaky teny ary tsy hoe tany alobe tany ihany no nanao zay etsika zay io andriamanitra io arak'izay hitatsika tamin'ny androny isaka lay zanaky tefikasana na hoe tamin'ny andron'ireo apôstôly ihany no nisao zany zavatra zany fa mandraka kehitriny de mbola maneho an'izany fahasoavany alehibe zany io andriamanitra tsy to zay ivavahantsika io sy jesosy kristy lay zanak'andriamanitra natao ho tompo tompoina sy natao iankinana amy lafin-javatra rehetra ohatra fa telo ty ambarako aminareo ity fijorono vavolombelona izy ity ndre mandeha nisy mpivady tonga ny ona tamiko nanana olana lehibe mihitsy rety mpivady reto satria 12 taona fanambadiny fa saingy tsy nety nananjanaka mihitsy izy ary tamin'ny fotoana zay nresany izy ireo tamiko azy tao amboroko dia voadona kely mihitsy hofinoko satria tena impossible ny mbola ananany retondreto zanaka tena impossible tsy ho tantarako aminareo moa zavatra nitranga to ny fiaina fa tena impossible ny anana izy ireo zanaka fa ny zavatra tsy kiasy fotsiny tamin'izy ireo de ity nino izy reo fa mpanompon'andriamanitra ny tena nino izy reo fa mivavaka ataoko dia ho amarin'andriamanitra sy ataony tanteraka nino izy reo fa afaka mampiasa andriamanitra hitondra zava-magaga eo fiainana de zay finoa zay no antony natonga nametra tana tam'izy ireo nivavaka ho azy mivady angamba ny telo sa ny efatra zareo no toka atao amboroko akory riavana malala ny zavatra magaga sy matalanjona fa de lasa ny toejaza lera matofo de nitombo tsara ny kibony ary de teraka somatsara izy a taorinan'zay de za zao no mitsodrano an'io zanan'io tao am-piangonana ndray andro tsy tsaroka zay na andro krismasy na andro paska io andro natokako hitsofako rano ny zanak'izy mivady io riavana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy averiko ndray sady amafisiko le teny nataoko tery aloha fa natao iavaka ho iaho natao iavaka amin'ny olona rehetra velona atao ambody tany ity ny olona zay manana an'andriamanitra tsy to ho andriamanitra ivavahana sy ry olona zay manana an' jesosy kristy ho tompotompoina sy ho tompo iankihinana amy lafin-javatra rehetra natao iavaka zany no zany raha te tsapa ianao hoe ho arak'izany tokoa ny hitrango ny fiainanao amy ty taona zay diavitsika ity de mitonanao ao mba hiverina amin'andriamanitra voalohany am'izany minoy ianao fa jesosy kristy no zanaka lay tokan'andriamanitra zay nomen'andriamanitra atsika zanak'olombelona mba amonjy ny fanahintsika mba tokatsika zanak'olombelona ho vita fihavanana amin'andriamanitra mba tokatsika zanak'olombelona anana ny anaratsika voasoratra o boky ny fiainana araka voalaza bokyny apokalipsy minoan'io jesosy io anao fa izy no tompo izy no mpamonjy raiso izy hitoetra ao anatinao ekeo izy ho velona ao anatinao atao sarobidy aminao ny fananana azy fa rehefa manana jesosy ianao ho tompo mpamonjy
rehefa manana jesosy ianao iankina sy aterana, rehefa manana jesosy ianao mitoetra tsy velona ao anatinao de namany manana an'Andriamanitra tsy to ho Andriamanitra ivavahana ianao. Ary rehefa toka am'izay toerana zay ianao de azo antoka riavanao fa hoavan'Andriamanitra ihany ko ianao, tena hoavan'Andriamanitra amy be sy maro, hoavan'Andriamanitra tahaka ny Isaka le zanaky ny teny fikasana, hoavan'Andriamanitra tahaka an'ireo fiangonana kristianina voalohany nanoloana sarotra zay nandalovana, hoavan'Andriamanitra ianao riavana, hoavan'Andriamanitra tahaka an'ity reto mpivady reto zay fa tapidalakale fa tsy mety nahazo zaza nandrisiny 12 taona, fa rehefa tonga tao amin'Andriamanitra, tonga tao amy Jesosy ka natao nivavaka ho azy dia nysoy mifagagana afaka nytoejazy izy, kanefa efa tena hoe impossible ny ananany zanaka. Ny tompany amindra fo aminareo ka androany tsy angatakandro anareo fanapa-kevitra ny hoan'Andriamanitra amin'ny alalany finoana sy ny fandraisana an' Jesosy Kristy mba atoganareo tena hoe an'Andriamanitra marina ka veriko indray hoe hoavan'Andriamanitra tokoa mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ity. Fa ty misy zavatra anakiray hitako fa fototra iray mahatonga ny olona tsy mahita fombiazana mihitsy, tsy mahita fombiazana mihitsy izy, kanefa ny olona manana an'Andriamanitra sy ny manana Jesosy de natao aomby tahaka le nambarako teo hoe Isaka le zanaky tefikasana, tahaka le nambarako teo hoe ny apôstôly sy fiangonana voalohany, kanefa am'izao vaninandro zao a maro amin'ny olona no tsy mety mahomby mihitsy izy, tsy mety mahita zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiaina mihitsy izy, na de efa nanodingana ihany aza izy hoe mba ho an'Andriamanitra, mba ho an' Jesosy. Ny fototra zany rehetrarehetra zany de ity ny lay ozona zay nolovaina avy amin'ny Adama sy Eva sy ny lay fanompona sampy zay natao tam'izany fotoanandro izany. Matetika nefa dia adin'ny olona ny ako zany rehetrarehetra zany a eo amin'ny fiainana, kanefa aoko fantatsika rehetra am'ty androandroany ity fa i Adama sy Eva nge noho ny adalana natony de nitsotona tao amin'ny oziny, ary tsy hoe izy ihany no natao voaozina fantaranaka rehetra mifandimby manaka ankehitriny de natao hiaran'ny ozina zay nahazo an'ny Adama sy Eva. Etsandaniny ihany ko ny adalana zay nataotsika teo aloha na fahiny, ny akamarotsika malagasy tiaka efa nandeha tamin'ny fampona sampy, efa nandeha tamin'ny fanaovana ody de matetika adin'ny olona ny akon'izany fa noeveriny hoe tantara efelabe ny tantaran'ny Adama sy Eva, tantara efelabe ihany ko zany fampona sampy nataonay zany na nataon'ny ray aman-dreninay, zary tsy zanao fa ndray aman-dreniko nanao, zary tsy zanao fa ndray aman-dreny benay nanao, kanefa zadiny fa misy ako foana zany rehetrarehetra zany a eo amin'ny fiainatsika. Ndradray modiny olona tsy fantatra zany zavatra zany ka de amaivanina tahaka ny tsy misy, kanefa zadiny fa mitondra ako ny ratsy eo amin'ny fiainatsika ny fahalavona nahazo an'ny Adama sy Eva de le ozina totona teo aminy, na zavatra ratsy nataotsika teo aloha de le fanompo-tsampy zay niainana izany. Ohatra anakiray zao ny nahazo an-kaina, tantarainy baiboly angeo boky Genesisy toko faefatra hoe fa tonga teo amin'ny kaina ny ozina tsy mahavelo tena, ny ozina mampandamoka ny atao, ny ozina tsy mampamety ny zavatra rehetra, ny ozina mahatonga azy tsy mahita foambiazana na ianatsimo na ianavaratra, ny ozina zay nolovany avany amin'ny Adama sy Eva razambeny efa nitoetra teo aminy, kanefa de mbola nitovanany ozina vaovao ndray no izy namono nafaty an'ny abela ralana. Ny boky Genesisy toko faefatra andiny faraika ambin'ny folo sy faro ambin'ny folo ny milaza izany. Ohatra faharoa ihany ko ny nahazo ny zanak'Israely rehefa nivadika tamin'Andriamanitra ry zareo,
le ozona nolovainy izy ireo avy any amin'ny adamaseva efa mitoetra eo aminy kanefa ny de mbola mitovana ny ozona vaovao ndray tamin'ny alalany adalana nataony de ny fivadiana nataon'izy ireo tamin'Andriamanitra tamin'ny alalany fanompona Andriamanitra maro isan-karazany zay ntomponiny firenena zay niaraka taminy mpitsara toko fa 10 ka hatramin'ny 15 no manambara izany ny ozana azo azy ireo tamin'izany fotoa zany de le ozona tsy mampamety ny atao le ozona mitondra fanitrana sy le ozona mitondra fahaseranana ka hoy aho hoe akoatra ny fanapa-kevitrao ny anatona an'Andriamanitra amin'ny alalany finoana Jesosy sy ny fandraisana ho an Jesosy akoatra ny fanapa-kevitrao hiala tamin'ireo adalana zay nataonao hiala tamin'ireo ataoko hoe fampontsampy zay niainana akoatra zany de tsara ihany ko ianao mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra manafaka na miona aminay ianao ahafanay mampahery sy ahafanay mivavaka ho anao manapaka le ozona sy manafoana ny herin'le ozona mba tsy toetra eo amin'ny fiainanao aoka ho fantatrao tsara fa raha tsy mbola nisy nanapaka ny ozona teo aminao raha tsy mbola nisy nanafoana ny ozona teo aminao de ho tavela ianao tsy ahita fombiazana mihitsy ianao ary possible zany ianao tavela sy ianao tsy mety fombiazana zany hoentina mandramaty tena possible hoe hoentinao mandramaty zany ianao tsy mety fombiazana zany ianao tavela izany tsy misangisangy nge ry havana malalany ozina rehefa nazo toerany tena tsy misimoka ty izy tsy olona rainga na roa na telo na efatra na 5 amanenina no efa hitako fa tena tapidalakale tanteraka tena tapidalakale ary tsy vitsy no namelaka fantanina hoe faona marina ty fiainana manompo an'Andriamanitra ty fiainana mivavaka ity satria efa ny safidy izy hoe anontera ho an'Andriamanitra andray an Jesosy de efa klasy le olona manana Andriamanitra tsy to ivavana zany izy klasy le olona manana Jesosy Kristy hotomponina zany izy kanefa dia tsy mbola miavaka ihany ny fiainana tsy mbola niavaka fa ohatrany hoe nyteo ihany teo ohatrany hoe tsy nahita mangirana mihitsy satria nahoana satria ay mbola nisy ozona toetra tao aminy le ozona nolovaina avany amin'ny adamaseva mbola tao aminy le ozona vokatry ny adalana nataony toy ny fanompona sampy mbola tao aminy ka iny ozona iny mila tapahana iny mila foanana iny mila isorona iny matonga moa mitantara zany zavatra any aminareo satria efa nahita vokatra tsara mihitsy efa nahita fombiazana be mihitsy tao anaty zay taona maro nampoko an'Andriamanitra izay hitantara zavatra anakiray aminareo ndre mandeha nisy ray-mpianakaviana anakiray zay niona tamiko tena nanana olana ity ray-mpianakaviana ity satria tsy velony mihitsy ny vady aman-janana ny tenany aza moa tsy velony tam'izany fotoana zany miala maraina ao an-trano izy hitady asa famelomatena fa de alina ihany ny andro tsy nitorana dia vola kely ariary azy de taky zany foana ny fiainan'ity lehilahy ity nandritry ny taona maro de nanatona izy ny tantara zany probleme zany ka rehefa nresaky zahay de fantatry hoe misy ozona nitoetra tao aminy marina aloha fa efa nanolotra fiainany ho an'Andriamanitra ty lehilahy ity ty ray-mpianakaviana ity efa tena manana Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany izy ary rehefa nanana ndraikitra tao amin'ny fiangonana nisy azy izy anisan'ny mpanetana anisan'ny mpampaherin'ny olona izy fa indrisy fa zay nitantarako anao zay ny fiainana tena resy izy tena resy de nivavaka ho azy fa tsy mbola niova ihany tantara-piainana nivavaka ho azy tsy mbola niova ihany tantara-piainana fa tateorina vo fantatry hoe tena nisy ozona tatao mihitsy tao aminy raha ny zavatra efa niainany
no tantarainy tamiko. Tena nisoza tatao aminy zay fototra nampahatra azy sy napahatra mivady aman-jana. Fototra natoga tsy nahita fombiazana mihitsy teo amin'ny fiainana, tsy nety nahita asa vevelomana mihitsy teo amin'ny fiainana. De rehefa nitapana iozina io, rehefa nifoana ny ozina io de raina ny tompo fa tena tapaka rabaki teny, foana rabaki teny, tsy ela koa taorina zay de isorany ny tompo fa lasa navan'Andriamanitra tam'izay izy. Faly Andriamanitra tamin'izy nanana Jesosy, nandray an' Jesosy, fa saingy tsy afaka naloatra Andriamanitra no le ozina teo aminy zay mila tapahana, mila foanana, fa saingy tsy mbola nitapahana, saingy tsy mbola nifoanana, fa ny olona fotsiny izy hoe efa manana Andriamanitra, efa manana Jesosy Kristy, efa mpianona fiangonana tak'izao, na efa mpivavaka fiangonana tak'izao. De taorina ny fanapahana ny ozina sy ny fanafoana le ozina teo aminy, vokatry ny adalana nataony dia noavan'Andriamanitra izy. Tena miavaka tanteraka mihitsy izy. Nety be nataony. Asa sofera no asa hitany, fa nety be nataony, kanefa le asa sofera nataony teo aloha dia tsy napidi-bola ho azy, tsy napidi-bola ho azy, fa rehefa tapaka ny ozina, foana le ozina de niova tantara-piainana. Ka hoy aho hoe sitraka Andriamanitra tompoko ny anavaka anao am'izao taona 2024 zay tiavitsika zao. Tena sitraka Andriamanitra ny anavaka anao arabaky teny, tena sitraka Andriamanitra. Efa vonina ho am'izany izy ny fanapa-kevitra ao sy andraisina. Ny dingana voalohany, ianao manapa-kevitra ny ho an'Andriamanitra. Dingana faharoa, ianao mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra mitondra fanafahana, na ihany koa hoe tonga miaona aminay. Io voasoratra io moa ny fandaram-potoana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Io voasoratra io zay mety aminao ny fotoana andehananao ho any. Rehefa tonga androndra ihany koa manao am'le fiangonana de misy mpanompon'Andriamanitra afaka andray anao hatrany ao ary hivavaka ho anao. Zay zany miafatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity, ka de mirary soa anareo, mirary anareo mba ho isandreo olona ho avan'Andriamanitra tokoa am'izao taona de avitsika izao. Midera, mihaja ary ny voninahitra moa de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Hivavaka aritsika. Raha afaka mandoalika ianao de mandoalia, fa angataka ny famindrampon'Andriamanitra aho ho anareo, ka anaika andray anareo Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zay inonareo. Ary raha marary anareo dia mandolia ihany koa napetrao amin'ny faritra marary ny tana, napetrao amin'ny fo, fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia iserin'Andriamanitra etefany aminareo, ka ho sitrana ianareo zay marary, ho afaka anareo zay voafatotra ary vonjen'Andriamanitra arabaky teny ianareo. Vavakitsika. Tompo Andriamanitra, la izy atrizay ka ho mandrakizay manaiky anao Andriamanitra tsy to ho Andriamanitra hivavahana izay, ary manaiky an Jesosy Kristy zanakao ho tompo tomponay izay ary ho tompo iankinanay izay amin'ny lafin-davatra rehetra. Ry Andriamanitra, araka tenao nambara teo dia natao hiavaka amin'ny olona rehetra velona tao ambony tany ity, ny olona zay manana anao ho Andriamanitra tsy to hivavahana, sy ireo zay manana Jesosy Kristy ho tompo tompoiny sy ho tompo iankinana. Ko de mamirafo am'ireo olona zay nandre niafatra netiko androany ianao, aoka mandy azy ireo ny faneno masina, ka ino izy ireo, anaiky izy ireo fa misy anao Andriamanitra ary azo ankinana sy anterana. Aoka anaiky izy ireo, arino izy ireo fa Jesosy Kristy zanakao tokoa no tompo natao hotompona sy tompo natao iankinana. Ka zay rehetra manao dingana iroso am'izay any ho famindrapo, ka avy alao eloka, avy alao fahotana, avy alao fahatotsona, ary omano ho isandreo olona ho avahana eto ambony ty tany ity. Ro zay marary ihany koa Andriamanitra de mamindrafo aminy anao. Androany ho tapahako reo ozina sy reo fanaratsy foanako fisiny zay fototra natonga andreo olondreo tsy nahita mana teto ambony ty tany ity, ary tsy nety natsapa ny asa lehibe sy magaga nataonao, taka zay fa nataonao tamin'ry Isaka le zanakatevika-sana sy tamin'ireo fiangonana voalohany tamin'ny androndreo apôstôly. Tapahako ny ozina ary foanako,
miala tanteraka fiainandreo olondreo ny ratsy rehetra ary sitraniko zay marary na inona retina sitranina amin'ny anaran Jesosy zay marary afana amin'ny anaran Jesosy ry olona zay marary misaotra Andriamanitro misaotra anao aho misaotra tompo fa niany vavaka anao ary mamaly vavaka amin'ny anaran Jesosy amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina ho atsika tamin'ity androandroany ity fa ny amafisiko de zao raha possible aminareo tongava mamonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely isiky ny Alahady araky voasoratra io miditra amin'ny fito na miditra amin'ny sivy na miditra amin'ny 20 na miditra amin'ny ray ora sasany zay mety aminao no vonjenao tongava ihany koa miaona aminay fa vony zahay andray anao vony zay ivavako anao satria efa neta vokatra sy fombiazana zahay hatramin'izay de mbola inonay fa tsy miova Andriamanitra fa mbola hita vokatra zahay raha andray anao sy ivavako anao zay zany tompoka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny manaraka andre tompoko.